Rehefa malala misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'ity andro miavaka sy manatantara eo amin'ny fiainantsika kristiana ity dia izao andro ny Pasika izao. Alahady 5 avril 2020 miarahaba antsika rehetra noho ny amin'ity Pasika ity. Andeha ho iraintsika ny hira fanentanana ny hazakazaka masina eo am-pitsanganantsika no anatanteraka izany. Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty, ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Andeha hideran'ny Tompo isika amin'ny Salamo 420 ny 19 hatramin'ny 20. Salamo 420 ny 19 hatramin'ny 20. Izany noe no hiderantsika ny Tompo, ka rehefa samy mahita isika dia hiaraka hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaorana Andriamantsika ny firenena, ary esangahatra ny feo fiderana azy, izay mampipetra ny fanahintsika amin'ny fiainana, ka tsy mameta ny tombontsika amin'ny rosoroso. Fa efa nizahan-toetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny lehibe. Efa nampiditra raika amin'ny fatra ianao, efa naniseta mavesaka teo ambalanay ianao, efa nampandeha ny olona alitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra nay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatrelika ianao. Amen. Hira raika amby 700 andehan'ny voalohany 2-3. Yeah.
ivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, mitsaoka anao zahay, mideranao zahay amin'izao andro fandresen'ny Paska izao. Mankalaza anao zahay satria ianao no Andriamanitra velona mandrakizay ary Andriamanitra tsy miova, izay miasa ho anay ary miasa ny asa-pamonjena. Isaoranay ianao no ny fitiavanao tsy hitalany, izay nanoranao an'i Jesosy Kristy zanakao lahatokana mba ho solonay. Mino sy manaiky zahay fa ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana no sorona tonga lafatra nanefa nitrosa ny fahotanay rehetra. Teo no nanehoanao ny fahamarinanao sy ny famondramponao. Ny elokay no nentiny ary ny fahamarinany no nampitafianao anay. Koa misaotra anao zahay satria tsy nijanona tany am-pasany ianao, fa nitsangana tamin'ny maty ho mpandresy. Ary izany fandresena izany no antoky ny fanamarinana anay sy ny fanantenana velona anananay. Resinao ry Jesosy Kristy eo ny fahafatesana, ny ota ary ny heriny maizina, ka nomenao fiainana vaovao zahay izay manaiky anao ho tompo sy mpamonjy. Ny fandresenao no fandresenay, ny fitsangananao no zary fiainam-baovao ho anay. Koa zava-dehibe loatra amin'ny fiainanay izany, ka mahatonga anay ho velom-pisaorana ny anaranao. Raha eo, ankalazainay ny anaranao no ny asan'ny fanahy masina, izay manampy anay isan'andro ahatakatra ny zava-dalina raiketin'ny fitsangananao tamin'ny maty. Irina indrindra ny fanahinao mba hampiorina anay amin'izany finoana velona izany, ary ampianaro zahay hivelona amin'ny maha-olom-baovao anay, ka ho vavolombelona ny fahasoavanao sy ny herin'ny fitsangananao Kristy tamin'ny maty amin'ny fiainanay andavanandro. Ary izany koa dia mbola hiderana ny anaranao sy ankalazana ny voninahitrao. Koa raiso ny fiderana sy ny fankalazana, fa anao rery ihany izany ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino. Amen. Mipetraka ianareo ry havana. Ry havana malala, manambara ny sitrapony amintsika Andriamanitra, koa ianao empanajana sady eritrereto tsara izao teny manambara ny sitrapony amintsika izao. Hoy ny Tompo: tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niara-nalevina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray, no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Amen. Isika rehetra samy anao hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mikatiasa ny fony rehetra. Amen. Hira raika amin'ny telopolo sy telonjato. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra ry havana dia mahatsiaro tsy tanteraka isika. Andeha isika haneriteny eo anatrehan'ny Tompo ka iombona amin'izao vavaka fofonana izao. Hivavaka isika. Andriamanitra Tompo sy mpamonjy anay io, manoloana ny sitraponao dia mahatsiaro tsy mendrika izahay. Fa ianao Andriamanitra ilay efa namelona anay tao amin'i Jesosy Kristy sy ny zara fiainana ho anay dia miasa tsy mitsahatra ho anay. Fa izahay kosa manadino mandrakariva ny fiaraham-belona aminao tao amin'ny batisa, ka mandao ny sitraponao tsy mitsahatra. Ianao efa namelona anay ao amin'i Jesosy Kristy
ary efa nanome anay ny fandresena ny fahafatesana, nanome anay ny fandresena ny fahotana, fa izahay kosa voataona mandrakariva ho amin'ny tsy fanarahana ny sitraponao. Noho ny amin'izany dia tsy mahay manome voninahitra ny anaranao izahay, ka mahatsiaro tsy mahatanteraka ny sitraponao. Mamindrafo aminay ry Tompo, ary amin'izao fotoana izay ankalazana ny tsangananao tamin'ny maty izao, amin'izao fotoana izay anehoana ho fandresena eo amin'ny fiainana izao, indreto izahay manavao ny fanoloran-tenanay indray, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famelan-keloka aminao. Diovy isopa izahay ho afa-pahotana dia adio, ary sasao izahay dia ho fotsy mangatsakatsaka. Azonay tononona izany vavaka izany, ary sahinay tononona amin'ny finoana, noho ny aminao Jesosy Kristy, lay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty, hamonjy anay. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra, hira fanampiny 520, andinin'ny 2. Atsika izay mibebaka marina tokoa dia inoy ka raiso izao teny famelan-keloka izay tolotry ny Tompo atsika izao, andeha iara-itsangana isika. Hoy ny Tompo ry havana, raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika, dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niara-nombona taminy hanimbana ny tena niota, mba tsy hanompotsika niota intsony. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tena anareo dia ataovy ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa ho anareo izay mibebaka marina tokoa, hoy ny Tompo, voavela ny elokareo noho ny anarany masina, medera azy. Sambatra ny olona izay voavela ny egny sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. 7:30 andininy voalohany sy 3. Amen.
andeha ary isika ry havana ijoro vavolombelona ny amin'n'ina aminjeny Jesosy Kristy antsika andeha iombona antsika ny fanekempinoana apôstôlika izay iombona antsika amin'ny mpino rehetra manerina izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra raitsoko anao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy izany lahy tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky maliverytsiny njala nanapaka pontobolatra nomona tamin'ny azo fijaliana maty analefa nidina tany fiainantsika nitsangana taminaty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any lanitra mipetraka ao akavanan'Andriamanitra raitsoko avy any aviny tsara mivelona sy ny maty mino fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombonany olona masina ny famelan-kely fitsangana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ianareo ry havana. Ho an'Andriamanitra iry ihany voninahitra miara-batsika rehetra amin'ny aran'ny Tompo Jesosy mahatratra an'izao Paska ny taona 2024 izao noho ny fahasoava-mitompo antsika dia nimenja ny fandresena ny fahafatesana izany koa isika sy ny fiangonana. Ny raha tsara ho fantatra ry havana ny fobe FCKM dia misaotra manokana antsika ny fiangonana FCKM eto amin'ny FCKM ambany ala malala eto Itosy izay tariam-pitandrina mivady sy miborom-piangonana ny tekônina sy ny olona ny mpanday ny vita-batisa ny katekomena ny sampana sy sampanasan'ny asa rehetra mandray amin'ny fifaliana zao fampoavana tanterahana izao mankasitraka ny fiangonana manontolo ny fobe FCKM. Araka izany ry havana dia ny manomboka ny larobia 10 aprily ho avy zao ka hatramin'ny 20 aprily zao ny fivorian'ny mpiandraikitra fobe toelarina faharoa taona sonda lehibe izay nitanterahana tany amin'ny toerana tolanaro na sotaparitany Ambovombe Atsimo Kristy Ranovelona. Soratsika n'Andriamanitra ny asan'ny fiangonana ary antsika ny mambavaka ireo mpiandraikitra fobe izay vory miaraka amin'ireo mpanatanteraka amin'ny fotoana lehibe io. Mirary Paska feno fandresena ho antsika ry havana ary dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Manao ny fanompam-pavahana ho fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana ny hira 820 avy hatrano no ataontsika hira 820 andininy voalohany aorianan'izay dia hitsangana avy hatrany ireo hitary-bavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny hira 820 andininy voalohany dia hitsangana ireo hitary-bavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra. Andeha harivavakitsika ry havana. Saotranao indray izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny amin'ny fandresena rehetra izay fanataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotranao izay fa nomenao indray ny tombonandro mpahavelomana ka nahatratra izao Paska 2024 izao. Indreto ny fiangonana manontolo raha io. Mangeta entany teninao indray satria fantatray fa manakambara aminay ianao ao anatin'izao Paska 2024 izao. Hoentinay mamakivaky ny andronay manontolo. Noho izany indrindra no ivavahanay raha io. Ao ireo manana anjara. Na ny amin'ny fanekena taloha, na ny amin'ny fanekena vaovao,
dia hoentinay ambavaka eo anatrianao. Ary angatanay ny fanahinao masina hitarika azy amin'ny famakiteny. Ary ihany koa ny mpanomponao izay nofidinao hitondra ny afatrao amin'ny fiangonana manontolo, dia angatana ihany koa ny fanahinao masina hitarika azy hanambara ny sitraponao amin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana, ka handray ny soa, handray ny tsara avy amin'ny teninao indray izahay tsirairay avy. Ka noho izany sokafa ny foamam-panahinay raha io, esolo izay rehetra tsy namboleny ny tananao, satria fantatray fa mafy vo tsara amin'ny tsirairay avy indray ianao amin'ny teny ity, mba ho famelombelomana ny foamam-panahinay, mba ho tsampanay fa Paska fandresena ho anay izao 2022 izao. Dia matoko izay Andriamanitra io, fa hirotsaka eo atam-bolinao ianao, hamafy vo tsara ho amin'ny taninao. Dia ny fanahinao masina omba ny tsirairay avy, ka nivavakay dia sandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona. Amen. Hamaky ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny fanekena taloha, Joba 7:20, raisina eo amin'ny 9:20 ka hatsahatra eo amin'ny 7:20. Joba 7:20, 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Engany ka ho voasoratra ny teniko, engany ka ho voatomboka eo amin'ny boky ireny, engany ka ho voasoratra amin'ny vy-fanoratana sady voaisy firaka eo amin'ny vatolampo mandrakizay izy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanafitra azy, ka hitsangana ny amparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary efa levina ny oditro izao simba izao sady afaka minofoko aho, dia ahita n'Andriamanitra. Izao no ahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiny. Luka 4:20, raisina eo amin'ny 9:1, hatsahatra eo amin'ny 2:20. Luka 4:20, raisina eo amin'ny 9:1, hatsahatra amin'ny 2:20. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia anakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro ny vato efa nikodia niala tamin'ny fasana, dia niditra izy nefa tsy nahita ny vatan'i Jesosy tompo. Ary raha mbola verevitra tamin'izany izy, indreo nisy Rolando seho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary noho ny natahotra izy ka niankohaka, dia hoy izy Rolando taminy, nahoana no atao maty ny hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy, fa efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galili hoe, ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ahomboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiaro ny teniny izy ary niverina ny ala tamin'ny fasana izy, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 sy ny namany rehetra. Teo i Maria Magdalena sy Joana ary Maria renin'i Jakoba ary ny vehivavy sasany izay namandreo koa, dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita lamba-paty mipetraka mitokana, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Korintiana voalohany 5:20, raisina eo amin'ny 1:50 ka hatratra hatramin'ny 1:50. Hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny lofamandrà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hody mandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indray mipimaso
rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra, fa hotsofina ny trompetra ary ny maty atsangana tsy ho loha intsony, ary isika hovana. Fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanondronanao? Fa ny ota no fanondrona ny fahafatesana, ary ny lalàna ny herin'ny ota. Fa isaorana ane Andriamanitra, izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ho amin'izany ry rahala malalao dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ray masino manamasina ilay ny fahamadina ny tena fahamadina. Amen. Eo am-pitsanganana ry havana no anaovantsika ny hira fahaenina amby 70 ary aorian'izay dia ho raisina ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Miarabantsika rehetra ry avana amin'ny anaran'i Jesosy ary misaotan'Andriamanitra isika mety tombon'ady fahavelomana afaka miatrika ity vaninandrony Paska ity izay anehoan'Andriamanitra araka ny loha hevitra isika fiangonana amin'ity volana ity hoe mpandresy ny tompo, ary tsy hoe mpandresy tsotsotra fotsiny ihany fa mpandresy ny farany izay mafy indrindra. Zay mizany le tompontsika. Misy manko mandresy ihany fa mpandresy amin'ny antonontono, fa ny antsika mpandresy ny farany izay mafy indrindra, dia ny fahavalo farany
hoe ny soratra masina. Melohan'ny nahafatesan'i Jesosy ry havana dia efa nametraka afatra izy hoe amin'ny andro fahatelo dia hitsangana amin'ny maty avy. Ary rehefa maty tokoa Jesosy no vonoin'ireo miaramila romanina dia tsarony mpitondra fanjakana izay teny nambaran'i Jesosy zay. Dia hoy ny mpitondra fanjakana hoe iny Jesosy iny ohatry ny teny hoe hitsangana amin'ny maty ka zao andeo idina mafy ny fasana, asiana miaramila miambina, fa andreo dia alainy mpianatra eo io ka lazainy zalahy fa nitsangana tokoa Jesosy. Dia nasiana miaramila ny ambina maromaro, ny fasana nisy ny tombo. Kanjo rehefa tonga ny andro fahatelo dia tonga ny orohoro-tany na nakodia ny varavara-pasana ary tsy tao am-pasana intsony Jesosy. Ny teny ry havana nambaran'ny anjely tamin'ireo vehivavy maromaro no andeha ho raisitsika toroteny anio manodidina any amin'izay nitsanganan Jesosy tamin'ny maty zay araka ny lioka toko 420 ny andiny fadimy sy ny fahaenina manao hoe nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana. Eto amin'ity perikopa ity no ahitantsika ny fitantarahana ireo vehivavy maromaro tena tao anatin'ny alahelo, nefa koa tao anatin'ny akiviana fa maty Jesosy, nefa koa vehivavy niainany tsy finoana fa mbola noheveriny fa mbola ao am-pasana Jesosy, nihevitra mantsy reto ny mpianakaviany reto fa mbola maty Jesosy. Kanjo rehefa tonga teny amin'ny fasana izy ireo dia tsy nanam-po fa nahita ny zavatra tsy fahita, fa nikodia ny edi-pasana ary nandre feo tsy fandre. Fa hoy ny teny nambarany anjely hoe nahoana no atao maty no hitadiavana reny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana. Io teny nambarany anjely tamin'reto reny mpianakaviana reto ry havana andeha ho raisitsika toroteny anio ka ho fakafakaitsika ity am-piandohana ilay fanontaniana manao hoe nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Ny sahirana vao maraina reto vehivavy andeha hitady ny tompo, andeha aneo fitiavana an Jesosy izay natonga azy ny fovo maraina, andeha hanatanteraka ireo fombafomba samihafa fanao amin'ny maty, andeha nositra menaka manitra ny fatin'ny tompo. Zany hoe andeha hikarakara noho ny amin'ny fitiavana manokana an Jesosy reny mpianakaviana olony fo. Dia zao ny fanontaniana nataon'ny anjely hoe nahoana no ty amin'ny maty no hitadiavanareo. Zany hoe tena nitady an Jesosy reto vehivavy reto. Dia rehefa mijery havana ry avy ny teny fototra grika, ilay dikany hoe mitady eto dia tsy fitadiavana tsotsotra dia mba hitady tsy tahaka izany, fa tena hoe fitadiavana fantatra, fitadiavana ao anatin'ny finiavana tanteraka. Zany hoe tsy nanana programa na inona mihitsy izy fa dia zao nataony lara-pamena sy zava-dehibe dia zao andeha hitady ny tompo aho. Ary zay ny hevitry ny teny grika eto hoe mitady mafy, mikatsaka zavatra amin'ny fony manontolo. Tena hitady a Jesosy fa saingy Jesosy mbola mitsitra ao amin'ny rangolahy no natenainy. Teo anatin'izany fikatsahana fatratra hitady ny tompo izany. Teo anatin'izany tsy fisiany fanantenana intsony no nametraka fanontaniana tamin'izy ireo ny anjely, ary ny fanontaniana napetraky ny anjely sy nitadiavany valiteny tany amin'ireo vehivavy ireo
satria mampo efa mametraka fanontaniana ianao hoe aiza moa no misy ny mamanareo dia mahita valy hoe anetsena izy dia ny fanontaniana napetraky ny anjely tamin'reto vehivavy reto a dia tsy fitediavana valy teny avy any amin'reto vehivavy reto fa fanontaniana izay manana endrika te hanitsy te ampisaintsaina ireto vehivavy reto fanontaniana mba hanampiana ny reto vehivavy reto ny valy ny fanontaniana hoe aiza tokoa Jesosy ka mahatonga anareo midodidody vao maraina tonga ty ampasana zay zany ny antony fanontaniana hanampiana ny reto reny mpianakaviany reto mitady fantatra an' Jesosy tena tian' Jesosy mba hitany valy teny hoe aiza moa i Jesosy. Fanontaniana azo adika amin'ny hevitra hafa hoe nahoana no mitady ny velona eto amin'ny fitoerany maty ianareo fa manainona ianareo no mitady an' Jesosy aty ampasana adininareo anga ny teny ny fampianarana ny afatrafatra zay efa nambarany fa hitsangana izy amin'ny andro fahatelo ka apetraka izany fanontaniana izany anitsina anareo anampiana anareo ahafahanareo mamaly ny fanontaniana hoe aiza moa i Jesosy. Amin'ny anjely zany ry havana dia olona tena diso hevitra tanteraka ireto vehivavy reto. Amin'ny anjely zany dia olona tena diso finoana ireto vehivavy reto zany hoe diso ny toerana nitadiavana an' Jesosy diso ny fombafomba efa niomanana mba hatao amin'i Jesosy diso ihany koa ny fieverana sy ny finoana mahakasika an' Jesosy nandrafitra ny fiainany manontolo ny fahadisoana ka natonga azy tonga vao maraina tany am-pasana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ity perikopa ity ary ty andron'ny Pasika zay atrehantsika androany ity dia mampianatra atsika fa indraindray isika olombelona mety marina ny zavatra tediavintsika fa diso ny toerana aleh atsika. Ahoana moa tsy marina raha ohatra hoe tratra ny fahampiretana ianao mila famonjena tena marina zany mila famonjena fa saingy zao diso ny toerana alehany mba hitediavany famonjena. Ity perekopantsika ity dia mampianatra atsika fa tsy tian'Andriamanitra ny andehanantsika eny amin'ny fasana mba hikaroka fahavelomana. Tsy mety ho atsika ny mitady fiainana fahavelomana eny amin'ny toeram-ponenany maty satria betsaka ny diso finoana sy voafitaka ka lasa miazakazaka mamonjy fasana na fasan'andriana io na fasan'ny olo malaza io na fasan'ny vazimba io na fasan'ny mpanjaka io mba hitady fahavelomana mba hitady fitahina. Nananamana anankiray mpitendry valia tena mahay be izy efa mahay mitendry valia be pakany an-dafy foana manao konserera tany fa ny zavatra nataony zany dia nakany am-pasan'ilay tsy teneniko le olona mpitendry valia malaza nangataka fitahina izy zay zany no nataony. Ny sasany ray zany makeny amin'ny doany izy ohatra dia mangataka fitahina amin'izay angatahany io. Ity perikopa ity dia mampianatra atsika fa tian'Andriamanitra aseho fa tsy eny amin'ny fasana fonenany maty no ahitana ny fahavelomana ary tsy tiany Jesosy akany ny olona hanta tsy hita fa nivoaka ny fasana i Jesosy. Zay neny natonga hoe foana ny fasany satria tsy tiany akany ny olona tsy any ny misy ny vahaolana tsy any ny misy ny fitahina tsy any ny misy ny valimbavaka tsy any am-pasana no ahitana ny vahaolana eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fahatelo sady farany mahakasika ity hoe nahoana no any amin'ny toerany maty mitediavana reny velona
dia tian'Andriamanitra aseho eto fa tsy tian'Andriamanitra kay ny lalaovantsika olombelona ny maty, satria izay ny tao an-tsain'ireo vehivavy ireo andeha hikarakara Jesosy ilay ny hoe verina fa hoe maty, andeha adina amin'ny fombafomba maro samihafa amin'ny alalan'ny fanosorana zavatra menaka manitra any Jesosy. Tsy sitaka Jesosy zany dia nivoaka ny fasana izy. Ary isika malagasy tena tia an'io, ary raha vao enty sy aseho misara mianakavy. Ianao nga tonga olombelona tahaka izao raha tsy teo ireo ray aman-dreny loharan'ny nipoiranao? Ianao nga nanana tanimbary, nanana an'ity trano lovanao ity, raha tsy teo ireo ray aman-dreny nary tongotra aman-tanana anao? Zay zany le izy. Noho izany ry anina mba mahaiza mahasoa, aiza ny valy babeny, fa ianao tsy nivoaka avy amin'ny vato na avy amin'ny hazo, fa nisy nipoirana ianao, karakarao ny ray aman-dreninao. Zay zany fotom-pisainany malagasy. Dia misy zany ny sasany, i mama mpanjaitra, aiza le fanjaitra? Aterinany. Dadabe mpandrafitra, aiza le tsofo? Aterinany. Ianona indray mipainsa indraindray aiza le fisaka? Aterinany. Misy zany manatitra fikarakarana ny maty zany, ary misy koa maka. Aiza le rovo-damba? Aiza le vovo-paty? Aiza le rivotsy? Mba hanehoana fifamatorana, fiombonana amin'ny maty, ary indrindrindrindra iandrandrana fitahiana, iandrandrana fahasoavana avy amin'izany razana izany. Ity perikopa ity dia mampatsiahy Jesosy fa tsy takasitrahany hoe amin'ny alalan'ny fanosorana menaka manitra no anehoako fa tiako ianao. Tsy tiany Jesosy zany hanoka tsy hita tao am-pasana izy mba ho karakaraina, fa nivoaka ny fasana Jesosy. Dia hoy ny tenin'ny anjely hoe tsy ato izy fa efa nitsanga. Satria fantatry ny anjely fa naresy lahatra n'ireo renim-pianakavian'ireo dia hoe ao izy. Dia nomen'ny anjely ny valiteny tsy ao izy. Nahoana no atao amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsy ato izy fa nitsangako velona. Fanamariana lehibe izay nambarany anjely zany. Ary eny amin'ny filazantsara hafa ry havana dia notomina mihitsy reto vehivavy reto. Tomin'ilay anjely tamin'ny tenenan'anjely hoe avia jereo fa teo ny nandriny tompo. Ary hitantsika tamin'ny vaky teny teo fa lasa petera tsy nino an'ilay teny fa nakany pasana mihitsy izy, satria izay le vaky teny teo. Tsy nahita na inona na inona fa lamba paty efa mivalina tsara no hitan'ny petera. Fandresendahatra zany rehetrarehetra zany ny tanterahan'ny anjely ho filazana fa foana nangadiady ny toerana nametrahana an Jesosy. Ka tsy misy ilana ny reny menaka manitra nandanirareo volo reny, satria lafo menaka manitra io fa tsy hoe menaka tsotra. Tsy misy ilana n'izany menaka zany anehoanareo fitiavana, andeha ahositra ny fatony tompo, fa tsy ho hitanareo ao etsony hoe mbola maty izany Jesosy zany. Zany natonga antsika miteny hoe tsy hoe mpandresy fotsiny ny tompontsika, fa mpandresy ny mafy indrindra. Ary ny mafy indrindra dia ny fahafatesany. Fa saingy izao naseho an Jesosy eto fa tsy voafatotry ny fahafatesana sy ny fahalovana izany Jesosy Kristy tompo izany. Tsy nitoetra tao am-pasana intsony izy, tsy tao am-pasana no toerana nanomezan'i Jesosy fotoana na rendez-vous ny mpianany, fa any Galili no ahitanareo ahy. Any Galili izay toerana hifamezivezeny velony, fa tsy ao amin'ny toerany maty tsy misy aina akory, any nareo nitady an'Andriamanitra. Tsy fonenan'i Jesosy mantsy ry havana ny fasana, ary tsy ao am-pasana mihitsy no ahitana ny fahavelomana sy ny fitahena. Fa saingy izao
nanaiky natsofoka tao am-pasana Jesosy. Fa saingy izao lalana no diaviny tompo fotsiny ihany ny fitoerana ao am-pasana ho fanehoana fa azo resena io toerana atahorantsika tanteraka. Zay zany natonga Jesosy nanaiko alevina, nanaiko faty ho fanehoana fa azo resena io toerana atahorantsika tanteraka io. Zany hoe nekeny Jesosy nitoetra tao am-pasana indroa alina ho fanaporofona, ho fanomeza toky fa misy fetrany ny herin'ny fahafatesana ary misy vahaolana ny enti-pasana. Dia zany no antony fanekem-pinoana apôstôlika ataontsika eko nidina tany amin'ny fiainantsika dia ahoana ny toyiny nitsangana tamin'ny maty. Tsy maintsy tenenina iny a satria fiainantsika io manko tsy misy malala tsika ary tsy mbola nisy tany. Ka mba hametrana ny fanontaniana hoe rehefa maty moa zaty dia makaiza tokoa dia inona moa zany aza mirarahany zany fa tsy ora ny fitenenana hoe fiainantsika zany. Io zavatra takona eo anatrianao io mihitsy natonga Jesosy nanaiko faty ny roa alina tao am-pasany. Nidina tany amin'ny fiainany tsy hita izy ho filazana fa afaka makivaky zany toerany zany koa zao sy anao araka le vaky teny teo hoe santatra ho an'ny odimandry Jesosy. Nidina any amin'ny fiainantsika na makivaky ny fiainantsika ho fahatanterahany teny nambaran'i Jesosy hoe fa na dia ny vavahady ny fiainantsika aza dia maninona ozy izy tsy aresy azy. Porofony zany indro nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy amintsika. Misy fanafodiny ty fahafatesany ity zay mampitoloko atsika, mampamoy fo antsika ary mitondra ny olona ho amin'ny fahaverezan-kevitra. Misy fanafany kaya izany fahafatesany zany. Koa raha tsy tao am-pasana tokoa ny tompo dia nakaiza ny tenany move nisy nangalaka araky ny eritreritry reto vehivavy reto ary move araky ny eritreritry ny fanjakana romanina hoe ho alain'ny mpianatra manginginy io razany io mba hanitandra reo ka ilazana fa hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy sady tsy nisy nangalatra Jesosy no tsy nalaina manginginy izy fa nivaly teny marina dia zao nivoaka ny lamba-paty ny tompo niarina teo amin'ny toerana zay nampandriana azy ary nitsangana tamin'ny maty tonga velona indray ary nivoaka ny fasana izy. Zay le tantara, voaka ny lamba-paty dia niarina izy ary nivoaka ny fasana izy. Tsy tao intsony i Jesosy fa nitsangana tamin'ny maty ary zay no fototra ny finoantsika kristianina. Ka mahatonga atsika tsy mety mitanondrika eo alohan'ny zavatsarotra fa manana fanantenana. Fa raha tsy natsangany Kristy foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo hoy ny teny nambarany soratra masina. Jesosy velona dia manana aina tsy mety maty. Ary io Andriamanitra io ny tompon'ny fiainana ary fiainana tsy misy fahataperany. Jesosy dia tsy olona fotsiny mantsy fa Andriamanitra tompon'ny aina, Andriamanitra fiainana. Koa rehefa resy ny fahafatesana, resy ny ota, misy ny fiainana mandrakizay ary Jesosy velona no nahatanteraka sy antony zany. Ary zay natonga azy iteny fa izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alana. Dia tsy nivery maina zany tao anatin'ny akiviny ro renim-pianakaviana fa tonga ny tsy mbadika tanteraka ny fiainana. Fa raha olona maty no hevery ny hosorany ka tsy tonga velona indray. Tsy nivery maina tao anatin'ny akiviny fa tonga velombelom-bolo indray ny fifaliana, ny finoana, ny fanantenana. Zany hoe fanantenana ho an'ny olona rehetra mpandresy ny fahafatesana ity Jesosy Kristy tompontsika ity. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo,
nitsangana i Jesosy Kristy ho fanehoana amintsika sy ho fanaporofona ary ho fandresen-dahatra fa resy ny fahavalo farany ary misy ny ody faty fahafatesana misy fanantenana ny atsika ary zay no mahatonga atsika samy mitondra fampahirezana isaky ny misy fahoriana fa raha tsy nisy an'iny hoe iza koa ny andeha andany andro andeha ampahirenao andro fa noho ny amin'ny fanantenatsika dia mijoro ny fiangonana mampahery zay manana vany fahoriana zany tsy ny farana eo amin'ny fahafatesana matsy ny fiainana ho atsika fa misy fitohizana misy ny fitsanganana ny maty zay toy any amin'ny fiainana mandrakizay ary ho fanehoany Jesosy an'izany dia zao natsangany tamin'ny maty Lazarosy ary ny farany dia izy tenany mihitsy nanaiky ho faty ary rehefa maty izy dia zao nitsangana tamin'ny maty vita ry havana ny fanavotana antsika dia ny famonjenantsika eo alohan'ny fahafatesana mitondra ho any amin'ny fahafatesana koa zay rehetra mino an' Jesosy manaiky azy ho mpamonjy resy lahatra fa Jesosy nisoleloko azy teo ambony azy fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty ho fanamarinana azy ho an'izany ny olo zany dia tsy tapoka ny ainy rehefa maty izy tsy hoe vitany aminy rehefa maty izy tsy hoe mifarany eo momba azy rehetra rehefa maty izy fa izao vomaika miditra any amin'ny fahasambarana sy ny fiadanana izany olona izany satria nahoana satria izy Jesosy mihitsy no amonjy azy anangana azy anome azy ny fiainana mandrakizay ary zany natonga ny bokin'ny Joba miteny fa rehefa levona ny nofoko dia mahinona ozy izy dia ahita an'Andriamanitra zay le vaky tenitsika teo tsy matimaty foana ny mpanompon'Andriamanitra ny olony finoana tian'Andriamanitra ho tolorany zany fandresena mizingiziny zany koriavana ianao ko aorenao amin'i Jesosy velona ny fanantenanao fa ao amin'ny any misy ny fandresena sy ny fiainana izany no antso ho atsika miala amin'ny maty ary miditra any amin'ny fiainana vaovao ny fahavalo faran'izay mafy no efa noreseny Jesosy noho zany dia mahatoky azy isika fa afaka mampandresy atsika amin'ny karazana fahavalo olana ady samihafa ihany koa izany Jesosy izany velom-panontaniana tamin'i Jesosy tamin'ny reto vehivavy ny anjery fanontaniana zay nanana endrika agagana noho ny tsy finoana kanefa koa fanontaniana taony taiza sy nanitsy nanefy ny hevi-diso nampianatra azy mba hitany valiteny marina nomena ireto vehivavy ny vimbina menaka manitra mba hositra ny fatony tompo tsapa koa nefa ry havana fa ny fanontaniana zay napetrany dia nisariana ny olona mba hahita ny valiteny marina zay nahaverivotra azy fa nitsangana i Jesosy nitsangana tamin'ny maty ho fampiarariana fa vita ny famonjeny ary azo resena ny fahavalo farany dia ny fahafatesana izany lalana izorana ho any amin'ny fiainana mandrakizay mbola miteny amintsika koa ny tompo mandraka kehitriny manao hoe nahoana no atao maty no hitadiavana reny velona amen ivavakisika soranainao Andriamanitra amin'n'anarany Jesosy Kristy ilay maty nefa nisy ny fahafatesana ny teninao sarobidy mamy tsy mety levina nampitondranao ny mpanomponao mpandresy tokoa ny tomponay velona ny tomponay misy fanontaniana maro tokoa eo amin'ny fiainanay fa dia nahitsinao zany tompo fa ten'Andriamanitra mameanay ny valiteny marina ianao fa ianao nandresy ny fahafatesana
tarianao amin'ny finoana izay ary omenao fanantenana. Misotranao Jesosy fa tsy ireo ihany enena ny tany hoe fa izay koa ary isan'ny manontany, fa ianao nanitsy ny fahatso-kevitra, fahatso-pietsika teo amin'ny fiainanay. Misaotra Tompo noho ny fahasoavanao, fampatsirovinao anay indray milalan'ny teninao, fa velona ny tomponay, nandresy ny fahafatesana dia ny fahavalo farany, ary dia omenao zany fandreseny za koa izay mino anao, menao fahavelomana, menao fiainana, menao famonjena, menao fiadanana, menao fahasoavana. Misaotra Jesosy fa tsy navelanao hiazakazaka any amin'ny fasana hitady fitahiana sy famonjena izay. Misaotra efa resinao izany fahafatesany zandry ka manome anay ianao ny famonjena. Tompo ty anay eo. Misaotra indrindra fa dia ny ranao fiangonana vavolombelonao ka nampavady ny fiainatsita tsy haresy azy. Ianao tokoa nanokatra ny famonjena dia ny fiainana mandraka izao anay, ary na dia tsy maintsy andalo ny fahafatesana azahay, ay lalana hizorona ihany zany handraisanay ny fiadanana sy ny fahasambarana mandrakizay. Fa ianao Tompo ilay tsy laitra ny fahafatesana sy ny fasana no azonina, tsy laitra ny fahalovana no tazonina, fa nanome anay kosa ny famonjena dia ny finoana ary fanafanana ny fahotana sy ny fahafatesana. Misaotra indrindra Jesosy, ataovy anatina ny teninao ka tsy velona foana raha tsy natanteraka izay nanambinana azy. Mivavaka manokana izay ankehitriny ho amin'ny fiangonanao izay rahanao vavolombelonao, hanambara fa ianao reran'i Jesosy ny Tompo sy Andriamanitra. Tsy misy talohanao, tsy misy aorinanao, fa ianao ilay atr'izay ka mandrakizay amin'ny anaranao ihany Jesosy ilay maty ny fandresan'ny fahafatesana no famonjenao anay, famonjenao amin'ny fianakaviana, famonjenao amin'ny fiangonana, ny firenena eny izao tontolo izao. Mivavaka izay Tompo ho amin'ny firenena izay nametranao anay, mifahendrena amin'ny mpitondra sy ny vahoaka, hibanjina anao Jesosy, ino anao, hangataka fitahiana sy famonjena avy aminao, fa ao aminao rery andry dia nandresy ny fahavalo farany, zany ny famonjena, zany ny fiadanana, zany ny fahasambarana ho an'ny firenena izay manana anao Andriamanitro, Jehovah Tompo sy mpamonjy anay. Mivavaka izay Tompo amin'ny fiainan'ny mpanompona tsirairay avy manatrika etona ao anatin'izao Pasika izao, fa na inona fahoriana na gejy na ny aretina enina ny zava-tsarotra, ataovy mibanjana anao Jesosy ilay maty ny fandresy ny fahafatesana, manome fandresena ho an'izay mino ho anao. Mivavaka izay ho amin'ny mpanompona tsirairay avy ankehitriny, samy manao vavaka mangina, enoy Jesosy ny fitaraina, enoy Jesosy ny antsoantsony, meo azy ny finoana, meo azy ny fanantenana, meo azy ny famonjena, f'Andriamanitra velona mandrakizay nandresy ny fahavalo farany tomponay dia nao Jesosy ka manome fandresena ho anay ihany koa. Samy mivavaka mangina ny mpanomponao ankehitriny. Sorananao Jesosy ny zavatra rehetra hitehirizanao ny mpanomponao sy ny fiangonanao, ary mivavaka izay amin'ny fiangonana Efitsekema tary Andriamanitra filohan'ny Efitsekema ampirao mpianaikitra fobe ireo président synodary sy mpantanteraka rehetra, ireo taletsekoly, fobe fitondratsekoly, ireo sampanasary ny asa, ny olona sy ny diakona mipandray ny vita-patisan'ny katekomena kristianina tsy akanavana, ho vavolombelona matoky hanambara fa ao aminao misy ny famonjena, ny fiadanana, ny fahasambarana. Dia sitraka Jesosy miombona sy mamaran'izany vavaka tsara ampianarina manao hoe raha ianao izay nianatra ho amasinana nanao ho doroka ny fanjakana atao hoe sitraponao itiavanahaka inanitra menenizano sanjona ary mamilany mpahitahaka izay misy taminay ary zay toranay fangapana fa manafana ny rasy manao fanjakana sy miry ary nanatra mandrakizay
hira 3:7 andin'ny voalohany sy fahatelo no ataontsika eo mpitsanganana ary aorianan'izay dia ny ray aman-dreny mpanolotsaina eo anivon'ny borany mpiandraikitra foibe izay nitondra ny afatra no hanolotra mitsodrano ho antsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny izay nitondran' Jesosy tompontsika mpiandrondry lehibe hiala maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy any ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ho anatinareo izay ankasitrana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika rava. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'Iray sy ny Zanaka